De faly miarahaba antsika tsirairay avy indray am'izao fotoana zao tonga indray ny fotoana zay ianoantsika ny tenin'Andriamanitra am'izao fotoana izao. Miarahaba antsika rehetrarehetra any an-tokantrano rehetrarehetra any any amin'ny toerana maro isan-karazany any am'izao fotoana izao, izay mandraindray an'izao toriteny en direct izao, izay miainga avy eto Frantsa moa de manerana ny toerana maro manerana izao tontolo izao ty de faly zay miarahaba antsika rehetrarehetra ary manentana antsika hatrany hiditra anatin'ny groupe zay ahafahantsika mihaino an'izany tenin'Andriamanitra zany sy mifampahery ao anatin'izany. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha de hivavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika mba hahatonga an'izany tenin'Andriamanitra zany tsy handalo fotsiny fa hitondra kasika manokana any anatintsika, anatin'ny fontsika tsirairay avy andray am'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao satria noho ny fahasoavanao lehibe de tafavory eto indray zay androany. Misaotra ny am'ireto olona ireto Jesosy zay mangetaheta. Misaotra ny am'ireto olona ireto indray Jesosy zay vonona androany andraindray ny hafatrao. Jesosy tsio ity ny mpanomponao vonona ihany koa ho atao fitaovana hitoriana an'izany teninao zany. Ka ianao anie hanositra eto amin'ity androany ity ka ny feo de ho tahaka ny feo an'i Jaona mpanao bateza zay nitory tany amin'ny tany efitra fa nefa reniny tanàna manodidina ka de ho renin'ny olona ny feo androany, ho renin'ny olona ny hafatrao Jesosy ho raisin'ny olona izany teninao zany hitondra fiainana ho an'izy ireo. Misaotra Jesosy eo midevoly sy ny satana kosa de afatotra amin'ny rahanao Jesosy, tsy afaka anelingelina zao tenin'Andriamanitra zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay jerentsika androany de hijeritsika momba ny atao hoe hijeritsika any amin'ny Samuela voalohany. Misy tenin'Andriamanitra anankiray any amin'ny Samuela voalohany zany hoe hanomboka amina zavatra somary ohatry ny hampaleloelo, zavatra somary ohatry ny hafahafa faneno ny zavatra zay ianotsika amin'ny tenin'Andriamanitra voalohany amin'ny teny andiny nefa kosa efara any amina famonjena, efara any amina zavatra mahafinaritra. Samuela voalohany toko 7 ka ny andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe andiny 12 atombontsika eo. Amin'izany andro zany de ho tanterahako amin'ny ely izay zavatra rehetra voalazako ny amin'ny taranany. Atomboko izany ka de ho tanterahako. Fa efa nambarako taminy fa ho tsaraiko mandrakizay ny taranany noho ny heloka izay fantany, satria ny zanany nahatonga ozina ho an'ny tenany nefa tsy nosakanany. Koa izany no nianianako tamin'ny tarana kely fa tsy hisy fanatitra afaka ny helony mandrakizay. Zay le nampitandremako anao tamin'ny voalohany te zavatra somary ratsiratsy faneno zany, ratsy anabavy-malala. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy fanatitra afaka ny helony mandrakizay. Lozy zany raha lasa anabavy-malala. Lozy zany hoe tsy misy fanatitra, tsy ho voavela heloka intsony ny olona sy ny taranany. Raha jerentsika ny tantarany amin'ny baiboly de misy ny atao hoe fanatitra tokoa. Raha miteny Andriamanitra hoe tsy hisy fanatitra afaka ny helony intsony mandrakizay de satria misy fanatitra mahafaka fahotana, mahafaka heloka. Misy ny atao hoe fanatitra ho an'ny ota ao amin'ny baiboly ao. Zany hoe rehefa manota ny olona anankiray de mitondra fanatitra izy, fanatitra noho ny ota mba haninona, mba hahatonga anazy ho voavela ny fahotany de manatitra fanatitra izy. Mitondra fanatitra eo am-piangonana de entin'le mpisorona finoana ny fanatitra latsaka ny rahany iny de voafafa ny helok'le olona anankiray izay nanota. Zany hoe tam'izany fotoana zany raha lasa anabavy-malala ohatry somary milamindamina ihany. Raha misy olona manan-karena, manana ondry, manana ondro maro ka isaky ny manota ianao de mamono ny ondro lahy, ataoko angamba fa ohatrany tsy de ohatry somary ahoana ry nilazana an'izany ohatry somary hoe nalaladalaka ihany ny fahotana ny fahafahana manota ho an'ny olona mpanan-karena taloha. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa taloha ny olona mpanan-karena de manatitra ondry lahy arakaraky ny hareny sy arakaraky ny voninahiny, arakaraky ny voninahitry ny olona manatitra ny zanon'Andriamanitra ihany koa no isan'ny ondry finoana. Ny zavatra mahalasa saina de zao, ahoana ary momba ny olona mahantra nefa nanota? Ny olona mahantra nefa nanota de zao, raha tsy manana ondry lahy izy de Andriamanitra manome famontsotra-keloka de somary nataon'Andriamanitra nidina kely. Raha ohatra zany misy olona indray manota nefa tsy de manan-karena be ka tsy manana ondry lahy ho aterina de afaka manatitra zana-domonina anankiroa, zana-domonina anankiroa. Zay ny atao fanatitra. Raha ohatra somary mahantrahatra kokoa indray le olona de manatitra zana-boromailala anankiroa. Fa raha tena manitra fa dira novana le olona de manatitra koba tsara toto
apahafolo ny efa tondra koba tsara toto zany anao atao fanatitra raha tena farak'izay le olona manitra ianao fa raha misy olona tena farak'izay tsy manana na sakafo hoanina azy de tsotra fotsiny alao tsy manota satria tsy ho afaka fahotana tsy voafafa ny heloka zany olona zany fa eto de nisy teny ny tenen'Andriamanitra manao hoe ny hely sy ny taranany a tsy misy fanatitra na koba tsara toto na zanaboromailala na zana-domona na ondry lahy na ondry lahy na ondry rahavavy na ondry ray na ondry zato na ondry arivo no aterin'ny hely sy ny taranany de tsy misy fanatitra ozy ny ten'Andriamanitra maafaka ny helony inona moa zatra nataon'ity hely ty ny zatra nataony hely de zao tsy helony na ninona akory hely de mpisorona hely a de mpisorona ary raha ohatra hoe mpisorona hely a de zao nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra izy fa ny problème de ny zanany izay nanao zavatra tsy mety teo amin'ny tempoly ary nanao fahavetavetana teo amin'ny tempoly fa ny olany hely de zao tsy nananatra ny zanany izy ary zany mahatonga tsingera lasana babomalaly zany mahatonga ny pastera sy ny mpitondra fivavahana sy ny mpitarika olona sarotiny amintsika mavita amin'ny teny mafy ary ny pastera ny mpitarika olona tena tianipininy a de reny pastera tena tia miteny mafy reny rehefa mizahatra tsy mety tsy misorona tsy misalasala fa tena miteny na ho faly le olona na ho tezitra de tsy maintsy miteny satria misy fetraikany ratsy any aminy raha mahita fahotana eo anivon'ny fiangonana misy fahotana ao anivon'ny mpino misy fahotana hita nefa tsy teneniny de zay ny zavatra nataony hely ary ozy ny ten'Andriamanitra hoe ho tsaraiko mandrak'izay ny taranany no ny heloka zay fantany ary ny tena loza araka ny teniko anao de zao tsisy fanatitra afaka ny elontsony ho aiza raha lasana babomalala no efaran'ity tarana ity ary rehefa mandinika tsika mamaky ny dictionnaire baiboly ianao na mamaky ny lovatsofina ara-baiboly de fantatsika tsara mamaky ny baiboly ihany koa misy an'izany eo ny tarana kely nanomboka teo lasana babomalala de taranaka tsy zarizary taranaka voaozina taranaka tsy nety tafavoaka tamin'ny fiainana fa nangataka mba hivelomana mba nanana sakafo de mangataka de miandry fiantran'olona tsika raha mahita tany amin'ny tanàna anisany taloha tany amin'ny tanàna naterahako ao Akadiva tao tamin'izany de gaga fa misy olona mpitsindroka zordira hatramin'izaho mbola kely mianatra any amin'ny EPP de mandalo eo de mpitsindroka zordira reo olo reo fa gaga raha lasana babomalala efa lehibe zao mandalo any Akadivato tsy mahita an'izany ngambany eo Akadivato eo fa ndreo reo olo reo efa ohatranahy ihany koa ny zanany fa mbola eo amin'ny zordira foana fa maninona misy olona miainga mivarotra mofogasy fa am'izao fotoana zao zany olona zany mivarotra trano niakatra ny fiainany fa misy olona zany manomboka any amin'ny taranany kely hatrany amin'ny tanomboka tany amin'ny dadabe ny mpitsindroka zordira hatraty am'zafiafy ny mpitsindroka zordira gaga tsika raha mahita olona fianakaviana anankiray izy mianakavy maty vady tanora daholo gaga tsika mahita fianakaviana anankiray mahafantatra an'izany ny tenako mamolava daholo misy fianakaviana anankiray boka nitrosa daholo zany ny atao hoe ozina ary ny ozina de metraika amin'ny taranaka faramandimby zany ozina zany de metraika amin'ny taranaka arivo mandimby ozy ny ten'Andriamanitra ny tarana kely zany raha lasana babomalala manomboka teo na inona zavatra ataony na hianatra mafy izy na hanompo an'Andriamanitra izy na hanao inona izy na ho any amin'ny dada rabe izy sanatria de zao ny ten'Andriamanitra de miteny hoe tsy misy fanatitra mahafaka ny fahotany tarana kely itsony mampalahelo zany zao anefa raha lasana babomalala mahafinaritra amin'ity Andriamanitra ity de zao Andriamanitra afaka manenina izy ary Andriamanitra afaka mamindra fo izy mety tsy voatery mamindra fo anatina generation anankiray Andriamanitra ny tarana kely ny zanany ny zafikeliny ny zafiafiny ny zafindohaliny afaka ho voaozina fa rehefa taty aoriana de nisy zavatra nataon'Andriamanitra satria ny ten'Andriamanitra tsy misy fanatitra mahafaka itsony mahadio itsony zany fahotana izany fa zao nefa raha lasana babomalala nandefa fanatitra anankiray Andriamanitra fanatitra tsy azo ampitoviana amin'ny ondry lahy tsy azo ampitoviana amin'ny zanaboromailala tsy azo ampitoviana amin'ny zana-domondra
tsy azo ampitoviana loviana amin'ny koba tsara toto. Inona rehefa natra? Jesosy Kristy, le zanany latokana, zanak'Andriamanitra latokana. Satria misy olona tahaka ny Ely manataranaka maro be efa namohan'Andriamanitra teny fa tsy misy fanatitra mahafaka ny fahotantsony. De tsy maintsy mitady Andriamanitra inona ny azoko atao amin'reto olo reto. Satria tokoa raha lasa navavy-malala ny olona tany aloha no nanao ny nataony, ny olona ty ariana rehetrarehetra nitaranany aty ariana rehetra voaozina daholo. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Jaona toko 7. Teny diso haitsika ity. Jaona toko 7 andininy fa 14. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary taka nanandratany Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Andininy fa 14. Fa toy izao no itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ratsana bavy-malala. Toy izao no itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Izao tontolo izao zany de voafoaka an'izany avokoa. Na ny taranak'Ely, na ny taranak'iza, na ny taranak'iza, na ny nanao ny marina, na ny nanao ny diso, na ny voaozina, na ny tsy voaozina, raha rasana bavy-malala, na nefa namohan'Andriamanitra teny fa tsy misy intsony fanatitra afaka ny fahotana. Fa teto Andriamanitra tena nandefa ny zanany lahy tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy ho voaozina intsony, tsy hangataka intsony, tsy hijaly intsony, ary ao anatin'izay rehetra izay mba hanana ny fiainana mandrakizay. Teto zany de zao. Mino aho fa rehefa nivoaka io tenin'Andriamanitra io de nitsiky ny taranak'Ely raha lasana bavy-malala. Mety fantatro zafin-dohalika na tsy fantatro tsony, arivo taona maro aty ariana, aman'arivo taona ny aty ariana. Mbola misy foana ny taranak'Ely, reo taranaka zay mpangataka vao afaka mihinana. Mandadilady eny aman'olona vao afaky ny hinana. Mandadilady aman'olona vao afaky ny akanjo. Fa amin'ireo taranak'ireo zay mbola misy velona hatramintsika miteny zao, nijanony taranak'Ely izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy fanatitra intsony hanafaka ny elona, de lahelo amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ary antefany zao tenin'Andriamanitra izao manao hoe: mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy, nandefasany zanany lahy tokana. Satria tian'Andriamanitra, nentin'Andriamanitra naporofona fa tiany aho, nentin'Andriamanitra naporofona fa tiany ianao, de zao nandefasany zanany lahy tokana mba hanino, mba ho tapaka hatreo le ozina zay nitenen'Andriamanitra fa tsy ho afaka intsony ny fahotana. Raha lasana bavy-malala, ny rahan'i Jesosy tsy mitovy tahaka ny rahan'ny zanak'ondro lahy. Ny rahan'i Jesosy tsy misy itovizany amin'ny rahan'ny zana-domony. Ny rahan'i Jesosy tsy misy itovizany amin'ny rahan'ny zana-poromailala raha lasana bavy-malala. Fa ny rahan'i Jesosy de rahana mpanjaka ny mpanjaka, rahana tompo ny tompo, rahana zanak'Andriamanitra, rahana zanak'olon'Andriamanitra zay tsy mba nanota. Fa nalatsaka zany mba ho sarobidy indrindra amin'ny raha latsaka rehetrarehetra. Raha lasana bavy-malala, za te teny aminao androany, tena te hiteny aminao androany fa tsy misy kosa fahotana tsy voasasany rahan'i Jesosy. Raha mitenenina ny taranak'Ely tsy misy fanatitra intsony afaka ny elona, za androany miteny anao fa vao mafana ny teneko anao fa tsy misy fahotana tsy afaky ny rahan'i Jesosy. Tsy misy fahotana tsy vidian'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Mitsaka ianao ry olom-boozina, mitsaka ianao ry taranak'Ely, fa misy raha soa afaka nadio ny fahotanao. Manomboka androany mitsaka fa tsy olom-boozina intsony ianao. Raha le fianakaviana zay tratran'ny ozina tsisy manambady nareo mianakavy, vehivavy efa antitra daholo tsy misy mahita vady, oziny zany. Taranak'Ely anareo, fa maty ho anareo Jesosy. Nareo taranak'olona matin'ny diabetika ataony nareo mianakavy zao ohatra, fianakaviana diabetika. De rehefa tonga eo amin'ny faha-efapolo taona eo de manomboka mihetsika ny diabeta de maty tanora daholo. Mifaly nareo ry taranak'Ely voan'ny diabeta. Fa maty teo ambony hazo fijaliana ho anareo Jesosy ka misy fanatitra afaka ahafahana niota anareo. Malagasy de zao, voaozina malagasy. Manina mahatonga amin'ny malagasy voaozina voatanteraka ao amin'ny malagasy daholo le tenin'Andriamanitra le hoe ambola ianao fa tsy hihinana ny vokatra ao amina. Be de be ny tenin'Andriamanitra zay voalaza any.
jereke malagasy izany tsy mitsiritra ny arenany malagasy ao ambanin'ny tany eo raha lasina mpamala arakaaka daholo ny olona mahita hoe fa maninona mahantra vela malagasy nefa firenena tsy manana arena kibon'ny tany tsy manana ny ampahafireneny madagasikara koa manan-karena jereke mivokatra any amintsika mivokatra nge raha lasana mpamala le tsihana tsika any madagasikara nge ifandritahan'ny olona ty andafy zany fitiavana ite hinana an'zany paoma any madagasikara paomana tsirabe zany fa paoma ty matsatso fa mahantra ny malagasy nalaza ho tolopino an'Andriamanitra fa malagasy ihany koa no na marina olo marina mpivavaka teny ampamarinana milaza fa Andriamanitra tapony loha hoe malagasy matahotra an'Andriamanitra fa ny kristianina ny vavaka nalefa ny tao anaty nalefa ny teny ampamarinana namono martyra nitondra ozina eo malagasy reny ary ny tena marina de ny teny Andriamanitra mana hoe tsy misy fanatitra afaka anelaky ny malagasy tamin'ireny zavatra reny nandatsaka raha marina zany rahasalama martyra zany nge olona mivavaka zany nifikitra tamin'i Jesosy fa ny finoana raha lasana bavy malala za de teny aminao androany fa mitrakandra eny malagasy androany fa voaozina isika nefa kosa mato atsika Jesosy manakaiky ny pasika am'izao fotoana zao betsaka ny olona mbola tsy mahafantatra ny dikan'izany pasika zany fa za de teny aminao fa ho pasika famonjena ao atsika menakavy ny olomba ozina rehetrarehetra ny olona nandeha ny aina tamin'ny taona maro tanaty oziny ny anko ny razam-be tany aloha-tany fa vao mafaly ny teneniko anao fa misy fanafana ny aminao misy azo anadiovana ny otanao ny otan'ny razam-be anao tany aloha-tany de ny rahasoan'ny Kristy ozy ten'Andriamanitra amle andininy 4 vakisika hoe ataka nanandrata Mosesy sy menarana tany anefitra no tsy maintsy nandrata ny zanak'olona zao zany tantara zany de matetika teneniko eto satria mahafinaritra anahy ny tantara zanak'Israely zay voakaikitry menarana rehefa voakaikitry menarana ny zanak'Israely tany an-tany efitra de zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy Arona manaova menarana varahana de ataovy amin'ny hazo avo be de am'izay fotoana zay mba ahitan'ny olona rehetra niny menarana varahana eny ambony hazo avo be iny de zay rehetra mijery an'iny de maninona de velona na de voakaikitry menarana aza de tsy maty fa velona rehefa mijery iny Jesosy raha lasana bavy malala de tandindo ny ty menarana varahana ty zay natao tambony hazo lava be Jesosy raha any Madagasikara zany ohatra ao Antananarivo tsy teny anosy Jesosy ny nomboana tamin'ny hazo fijaliana satria eny ambany iny tsisy mahita an'izany fa Jesosy de raha misy vohatra farak'izay ambony ohatry ny ao anaty rovo io zany teny natao ny hazo fijaliana teo a Golgota teo amin'ny toerana farany ambony ary mbola natao tamin'ny hazo farany lava ny hazo fijaliana misy alejolahy anankiroa mbola ambany mbola iva noneny Jesosy fa neny Jesosy mbola avo ny hazo fijaliana nanaovana azy nanisy satria nahoana mba ho hitan'ny maso rehetra mba ho hitan'ny maso rehetra zany Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana zany ary zay rehetra mijery an'iny ndray de taka nijery an'le menarana varahana tany amin'ny tany efitra ka zay rehetra mibanjina an' Jesosy de tanteraka le tenin'Andriamanitra manao hoe mijery de ho voavonjy anareo raha lasana bavy malala ry taranakiely ohatranahy ihany koa taranakiely nanao ny tsy nety nataoko koa ny razam-beako tany aloha-tany ary nisy ozina namatotra anahy tao anatin'izay noho ny fahotany ny tany aloha-tany de nisy ozina niatra teo amin'ny fiainako inona ny zavatra hitanao mamatotra ny fiainanao am'izao fotoana zao araka ny teniko anao teo misy olona fahatorany fahantrana nge zany ny taranakafana mandimby rehetrarehetra misy olona tena hoe taranany rehetrarehetra de olona mpamon'olona daholo oziny zany raha lasana bavy malala fa za teny aminao fa vao mahafaly androany mila afaky ianao mila vonjeny ianao mila ho tapahany zany oziny zany ny fanapahana zany de tsotra ihany nandefa famonjena anankiray Andriamanitra ary ray tsy miverina io de Jesosy teo ambony hazo fijaliana tsisy Jesosy fandroany ho maty teo ambony hazo fijaliana andraraka ny raha antsony fa iny anankiray iny de ampo anao ampo atsika rehetra ampo amin'ny taranaka fara mandimbitsika fa zao anefa raha lasana bavy malala
ozy ten'andriamanitra hoe fa izao no tiavan'andriamanitra izao tontolo izao mba nomeny zanan'lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mbino azy tsy hoe maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy a de tsisy very tsontsika rehetrarehetra tsia zay rehetra mino azy any zay rehetra mandray azy any zay rehetra mandray azy any no tsy ho very zay rehetra mino azy any no tsy ho very fa tsy ny olona rehetra tsy hoe maty Jesosy zany a de manomboka eo am'izay voavonjy daholo tsika rehetra tsia fa zay mandray ny famonjena zay nomeny Jesosy ny famonjena zay natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy de manomboka eo am'izay ny tarana kely le tenin'Andriamanitra tary hoe manomboka eto mpagataka daholo nareo menakavy mandrapaf mandrak'izay tsia ny tarana kely taty arina rehefa tonga Jesosy teo ambony hazo fijaliana mato any talana kely mato any olona voaozina rehetrarehetra mato any mahantitra mato any mpanota mato any mpijangajanga mato any mpamon'olona fa zao mila ianao mandray mila ianao mandray fa soavan'Andriamanitra ry havana malala ndrahan Jesosy hozy Jesosy hoe ataovy zao mba fahatsiarovana sarobidy tamin'Andriamanitra io fotoana anankiray io ary mafy tamy Jesosy io fa tombom-barotra lehibe ho atsika raha lasana mpavimalana tombom-barotra lehibe ho atsika io Jesosy niety niakatra teo ambony hazo fijaliana io fitaitaina nangera lasana mpavimalala rehefa mamaky an'ity tenin'Andriamanitra ty firifiry ny akanakana Petera nisan'izany Petera tena sy akanakana mihitsy hoe tsy ho faty Jesosy nandray sabatra nikapany sofiny Markô hiaro an' Jesosy mba tsy ho faty fa Jesosy niteny rehefa miteny Petera hoe tsy anaiky anao ho faty a raha ho faty koa za de hiaro anao a sy ny sisa hoy Jesosy hoe anivoaka ianao ry Satana rehefa niteny Petera hoe tsy ho tanteraka aminao anie zany fa fitaitainana ho atsika zany raha lasana mpavimalala raha tsy maty teo moa Jesosy taizany efaratsika raha tsy maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy nararaka ny rany fa hoe maty be antitra be de maty takany Davida tratrantitra tsisy raha latsaka ny mpianatra iny ange ny voavonjy raha ho voavonjy azy nanana ny fahotany sy ny fahalemeny reny fa rehefa maty Jesosy de vaovao mafana ny teneniko anao manana droit ho vonjeny tsika manana droit ho afaka anatin'izao ozina izao tsika manana droit ho sitrana am'izao aretina mahazo atsika zao tsika manana droit hivoaka am'izao fahantrana farahidiny zao tsika fa zao mila raisinao aloha mila mino ianao mila manaiky ianao ny rahan Jesosy de tahaka ny saiky anankiray mino fa tsika rehetrarehetra eo fa nandray saiky ary mahafantatra ny atao hoe saiky ravim-bola taratasim-bola ny taratasim-bola de zao misy zavatra maromaro tsy maintsy hita ao anatiny voalohany indrindra aloha misy montant 200 000 ariary amy taremarika fa eto am'le ambany koa tsy maintsy soratanao mihitsy hoe 200 000 ariary de eo ambany eo misy soni misy daty de misy soni any mpanome fa zao rehefa omenanao iny chèque iny tsy hoe tonga de mandeha miditra any am'izay banky rehetrarehetra anao de tonga de azonao ny vola fa misy zavatra tsy maintsy ataonao tsy maintsy soratanao ao koa ny anaranao ary indrindraindrindra tsy maintsy manao soni anao manaiky fandray an'iny vola iny ny rahan Jesosy raha lasana mpavimalala de tahaka zany ny fahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana de tahaka zany nomen'Andriamanitra Jesosy nafody ho eo ambony hazo fijaliana mba ho maty ho aso anao fa tsika koa mila manaiky tsika koa mila manaiky andray an'izany fantatsika tsara fa natonga Jesosy ho faty teo ambony hazo fijaliana mba ho velona tsika ho velona mandrakizay ozy ten'Andriamanitra hoe mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay ho velona mandrakizay fa mitanina ny apetrako aminao androandro maty ho anao Jesosy fa ianao ve manaiky ho velona ho azy ho avy zao ny pasika tsy ho ela oka mba tsy hoe fahamaikananao lundi de Pâques no mamaiky atsika manao programa andro sy fiasana amin'io inona ny programa iza ny antoka ny karatra iza ny antoka ny whisky iza ny antoka ny sy ny sisa
fa pasika firy zay noho ny lalovanao whisky azonao sotrony tsisy mametra an'izany de mbola tanora ianao izy ny ten'Andriamanitra de ataovy fa hitondranao aiza ny whisky afaka misotro whisky sy mireharaky ny olona rehetrarehetra ianao hoe tena anananao ny vola sy ny arena fa ianao mbola voaozina ihany pasika firy zay noho ny lalovanao fa androany tsika rehetra zay atao amy gropy mety pasika voalohany ny rahanao taminay de ampianariko anao fa aza velanao andalo fotsiny ty pasika ity fa mato anao Jesosy mato anao Jesosy mila atao olona afaka tahaka ny taranak'ely zay tsy tokony ho afaka mandrakizay ianao fa mila fana am'izay ianao fa andahan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliany ny afaka amahana ny fatoranao afaka nadiovana ny fahotanao de afaka no olona afaka anao de andray ianao le famonjena lehibe no manin'Andriamanitra ao anao zao raha lasana babo malala zavatra nahafinaritra tamin'ny fotoana zay nahafaty an' Jesosy teo ambony hazo fijaliana de rehefa manaraka an'izany tantara zany tsika de variana satria Jesosy rehefa tonga ny fotoana anolorana azy nanomboka teny amin'ny fatorana avy any Getsemane izy nentina nidina nentina teo amin'ny Pilato sy ny sisa tsy niteny ninina tsony Jesosy nankina nokotan'olona ny volombavany nomen'olona tototra nampisatroana tsilo nokapohana nororaina nomena tototry ny felesina ny karava sy ny sisa mandra-piala ny ainy teo ambony hazo fijaliana teo ary izy mbola nitrobarana indray koa ny lany vohatra no le foniny ny olona rehetra tamin'izany fotoana zany ny olona nariratsira sy ny sambotra azy de niteny daholy de mpanjaka ny jiosy hitanao le any anina zao mpanjaka ny jiosy arabaina ary mpanjako amina amina faniratsirana ny olona nanao tsinotsinona azy ary na ny olona zay nino azy nanaova mifahagagana lasa niendaka lasa nanina moa lasa niala ny finody tsy naray an' Jesosy ho mpanjaka zany ndray ka satria koa Jesosy tamin'izany fotoana zany tsy niteny tsony hoe zaho ampanjaka eny marina fa niteny izy hoe voalazanao efa miteny Pilato hoe moa ianao va no zanak'Andriamanitra mpanjaka ny jiosy voalazanao izy Jesosy fa ny olona mimeme arabaina ary mpanjako inona ny lary mpanjaka mandeha ny totondry mandeha ny rehetrarehetra nitenenan'olona ratsy sy ny sisa tsy niteny Jesosy ny olona mieritreritra hoe tsy miteny zany Jesosy de tena tsy mpanjaka tokoa io zany mahatonga ana miteny antsika indray andro tato amin'ny Facebook tato nisy lehilahy anankiray miteny ratsy be an' Jesosy iny edoka daholo ny olona de mikorapaka tsy mety mihitsy zany inona tsy mety zavatra efa mazatra ange zany zay nareo vao nahita olona miteny ratsy hoe amin'ny Facebook fa tany amin'ny fotoana saborina jao mbola pirano ireny teny ratsy nataon'olona nataon'olona tsinitsinina naboritana nge Jesosy fa fanontaniana ray napetrako aminao nampiana ny voninahiny ve zany za te teny aminao za rehefa nahita n'iny lehilahy iny tsy niala moa tsy tadidiko le miteny ratsy be momba ny Jesosy de lazay mifampihedehatra amin' Jesosy sy ny sisa za raha lasana bavomalala tsy mampihetsika amin'ny volomaso reny izy afaka miteny an'izany fa aminay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo iny ary tsy mampiaina ny voninahiny zany izy kefa manjaka ary iny lehilahy miteny ratsy iny za te tena anareo mbola manana ny heviny amin'iny Andriamanitra mbola tsy hainao inona solona iova-Paoly iny za tsy iny lehilahy iny akalaiko fa nitevoly anatiny iny manana programa ka tsika tsy ohatr'izay fa nataon'ny olona zao mpanjaka ny jiosy sy ny sisa fa ty misy zavatra ray teneniko anao rehefa tena teo ambony hazo fijaliana Jesosy rehefa voalaza ny ten'Andriamanitra natao daholo ny zavatra rehetra latsaka ny rahany fantsihana ny tanany sy ny tongony rehetrarehetra mbola miteny daholo ny olona raha zanak'Andriamanitra tokoa elahy de midiny eo fa tsy niteny Jesosy ka satria misy zavatra tsy maintsy mila tongavana nge raha lasana babo malala ozy Jesosy hoe fangatsy everinareo fa afaka mandefa anjely ray legiona ny raiko hanafaka eto raha tiany zany fa tsy zay programa tsy fanehoan-kerin'Andriamanitra aloha ny ilaina eto fa fitiavan'Andriamanitra tsika le voaoza de natolotry Jesosy tena vela miteo nanapitsofin'Andriamanitra ozy Jesosy hoe
elo sabaky tany zany hoe raha dika hoe ray eo nahoana de mafoy ahy ianao fa nanam-pitsofon'Andriamanitra satria nahoana misy tarana kely mila vahana ny oziny ety an-tany ety misy atsika mila vahana ny ozina rahalasana tia atsika Andriamanitra ianao aza mieritreritra zany hoe tsy tia ahy Jesosy za tsy tian'Andriamanitra manina ny fiainako ohatr'izao fa raisony rano de ho hitanao ny fitiavany fa ianao ange miteny an'izay fotsiny ataonao hoe tena tsy tia mihitsy Andriamanitra sy ny sisa za jere ty voaozina ka Jesosy androany tenenanao hoe mato anao izy de raiso izy fa raha mbola voaozina ianao arinan'izay de afaka miteny amin'Andriamanitra hoe tena tsy tia anay ianao Andriamanitra fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izy toy izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fahalana ny fiainana mandrakizay manana droit ny fiainana mandrakizay ianao manana droit ho afaka ianao manana droit ho sitrana ianao manana droit ny zavatra rehetra ianao noho ny amin'ny rahany Jesosy za ty teny aminao androany nandeha ny zavatra rehetra ty lehilahy ty milaza fa manao hoe mahay mandrava ny tempoly ka manangana zany anatin'ny atelona de mezan'ny olona ry havana malala raha mba fantatry olona io mantsy fa efa eo andalana le mbola leo andalam-pandravana le tempoly ange zao Andriamanitra isika de tempolin'Andriamanitra Jesosy le tempoly fa tsy takatry ny kely sainy zany tsy takatry ny miaramila romanina kely sainy zany fa Jesosy eo andalam-panaovana mbola tsy eo am-pananganana izy aloha fa eo am-pandravana ny tempoly no potehana ange ny tempoly no ravana mihitsy ange aloha Jesosy le tempolytsika ozy ny olona rehefa mantany ina fiangonana hoe Jesosy ny tempoly no ravaina mihitsy aloha le tempoly potika ange Jesosy potipotika ho potika ny lamosiny potika ny vatany ny voatra daholy potika fa okotsy adinontsika le hoan'le lelana amin'ny tany hoe le ty mahay mandrava ny tempoly de manaka nefa tsy hainy manala azy io raha lasina mpavy-malala hainany afaka ty loandro ke Jesosy nitsangana sao de adinontsika ery zany ka ina ange le tempoly natsangany fa zao ny zavatra izy tomakolosainao amaky ten'Andriamanitra kely tsika any amin'ny Matthieu 7:20 zao le teny amin'ny alatsy hoe ary rehefa niantso tamin'ny femahery indray Jesosy de nanolotra ny fanahiny zany hoe teo zany de zao ny zavatra nitranga rehefa avy miteny Jesosy raha eo nahoana de mafoy ahy ianao sy ny sisa Eli lama sabaktany Andriamanitra nahoana ny mafoy ahy ianao rehefa avy miteny zany izy de teo trobarany olona ny lany voany fa tsy sitrany raha de nanolotra ny fananjy hoe raha io raiso ny fanahiko de maty izy fa rehefa maty Jesosy ny fotoana voalohany nahafatesany ny minitra nanaraka an'izay ny sekondra nanaraka an'izay ny elany ainy andiny 50 ary rehefa niantso tamin'ny femahery izy de nanolotra ny fanahiny ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly de tritra ny zarazara hatrany ambony ka hatrany ambany de niororo ny tady de nitresaka ny vatolamba nitsokatra ny fasana ka maro tamin'ny fatin'ny olona masina no efa loto mandro natsangana ka de mivoaka avy tao amin'ny fasana hoe taoriny nitsanganan'i Jesosy de nakao amin'ny tanana masina fatiniza ny avita ohatr'izany lalasana mpavy-malala teo am'izay ny olona vao miteny andiny faraika ambe 4:10 ary lay kapiteny sy ny fehany zay niambina an' Jesosy de nahita niroro tany mba am'izay zavatra tonga teo de raiky tao ohatra indrindra ka nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io hitanao lalasana mpavy-malala miteny ny olona hoe tsy zanak'Andriamanitra inona koa zay io sy ny sisa fa rehefa tonga ny sitrapon'Andriamanitra de nihafatesany fa naneho ny heriny am'izay Andriamanitra tsy tany amin'ny fanalana Jesosy teo ambony hazo fijaliana tsy tamin'ny famonoana amin'ny maramila romanina zay nitazotazona an Jesosy tsy zany ny fanehoan-kerin'Andriamanitra fa fanehoam-pitiavana aloha ny ataony fa rehefa vao tanteraka ny fanehoam-pitiavan'Andriamanitra de asehony am'izay ny heriny amin'ny alalan'ny roro-tany asehony am'izay ny heriny amin'ny endriny rehetrarehetra ahafahany olona vakivavy fa zanak'Andriamanitra tokoa ty lehilahy ty ry havana malala betsaka ny hevitra nge Jesosy rehefa teo ambony hazo fijaliana iara latsana mpavy-malala misy olona mpanala-dian'i Jesosy tonga teo fa rehefa jerena tokoa zao tokoa ve le olona nirahako zao le olona nitokiko fa maninona de lasa ohatr' zao lasa faible be mihitsy izy zany ohatrany tsy mamely mihitsy ty Andriamanitra ny vavahako ty lasa ny olona niverina nody tsy kelikely inona moko ny mpanjakatsika ny grand maître atsika mihitsy ange io efa tsisy hery itsony ozy le olona mpitolo tena anankiray mpitondra fivavahana fa tsy mpitondra fivavahana izy anko le teny nanao hoe Jesosy de niechoue teo ambony hazo fijaliana ry havana malala échec ve ny fahatongavany Jesosy teo ambony hazo fijaliana fa raha nisy fahombiazana anankiray ngeza indrindra teto amin'ity tany ty de ny fahatongavany Jesosy teo ambony hazo fijaliana maty ho anahy de maty ho anao zany ny atao hoe famboahombiazana ny fitiavan'Andriamanitra
zao ny zavatra nitranga nody ny olona sasany nody ny olona tena tsy Jesosy mariny tsy zanak'Andriamanitra mariny fa nisy olona nijanona teo reto aby ny olona nijanona teo misy an'le atao hoe Marie Magdalena de Marie reny Jesosy misy an'ny Salome misy an'le Marie reny ry Jakob sy ry Josesy mbola nijanona teo ambany azy fijaliana ary ty kapiteny sy mpifehany ty koa mbola nijanona teo rehefa maky ny tantara momba ny baiboly ianao ny inona dizy ty ny lovatsofin'ny baiboly de mahita tsara tsika ary any amin'ny misy film mampiseho an'izany film masina mampiseho an'izany fa rehefa latsaky ny rahan'i Jesosy teo ambony teo amin'ny voany iny de misy ty kapiteny ty olona pomaso fa nandeha le raha de kasika nipitika tamin'ny masony fa zao ny zavatra nitranga tonga de nahiratra izy riavana malala ny olona zay efa nody nahita an'i Jesosy teo ambony azy fijaliana de nody ho an'ireny olo reny échec io fa ho an'ny olona zay nijanona teo na ny mpanaradia azy nahita an' Jesosy nahita anazy maty ary nahita an'izany zavatra nitranga zany fa niororo hatramin'ny tany nihetsiky Andriamanitra teo Andriamanitra ny nampiseho hoe ka nilazana hoe ty ny zanako sy ty ny tena zanako no fidiko fa na ny olona zay nanenjika azy rehefa teo ka nijanona teo de nahazo tamin'ny rany ary de sitrana nahita amin'ny masony teny aminao androany ny famonjen'Andriamanitra de avonjy ho an'ny olona zay mandray azy ny rahan'i Jesosy de misy heriny sy vidiny ho an'ny olona zay mandray an'izany androany teny aminao androany mety mbola tsy de tena atao anatin'ny sainao ngamba mety mbola tsy de tena nisy vidiny taminao sy takatrao ngamba nitika zany hoe rahan'i Jesosy zany fa androany mitory aminao manao hoe zany rahan'i Jesosy zany no fidianana antsika rehetrarehetra reto raha olona afaka ohatr'izao tsisy ozona mahazo anazy antsony tsisy ozona mety misy fotoana tratrany aretina fa za tsy misy ozony aretina mety misy fotoana raha lasana babimalala mandalo tsifosiny fa za tsy misy ozony fantrana satria reny rehetrarehetra reny de nitapahana teo ambony azy fijaliana reny rehetra reny de nifafana tamin'le raha sarobidy latsaka teo ambony azy fijaliana mety voaozona tahaka ny tarana kely ianao menao ty ten'Andriamanitra ty androany manentana anao raiso ny rahan'i Jesosy fa natolotra ao anao io fa mila manaiky ianao androany hoe raisiko fa famonjenao taky ny ahoana ny vidiny taky ny ahoana ny tombam-bidiny zany rahan'i Jesosy zany nataonao taky ny ahoana ny tombam-bidiny ny fiakaran'i Jesosy teo ambony azy fijaliana na de tsy nanota azy izy fa ny baby ny fahotanao taky ny ahoana ny anaovanao ny tombam-bidiny zany hoe ianao sy ny taranakao ange tokony fatora amin'ny devoly mandrakizay fa nafany anareo noho ny amin'ny ran'i Jesosy androany ateteny aminao manao hoe raiso fa natao anao raiso fa natokana ao anao raiso Jesosy raiso zany rahan'i Jesosy zany fa tsofin'Andriamanitra ao anao tsofin'Andriamanitra rano anao ary ao aorianan'ity toriteny ity ao aorianan'ity pasika ity mba tena ho pasika fandresena ho atsika rehetrarehetra mitsodrano atsika rehetra atao amin'ny gropy zay rehetra mandray anty ten'Andriamanitra tena tokantrano any fa raha raisinao marina tokoa asianao vidiny tokoa fa mato anao Jesosy novidina ny fahotanao novidina tamin'ny rahan'i Jesosy ny tsy fahataterahanao rehetrarehetra de zao fa mafaly nomeko anao olona tafita am'izay ianao manomboka androany zany olona voavela heliko zany raha lasana babimalala eo no misokatra ny fiainan'ny olona anankiray manan-karena faratapony ianao fa tsy voavela heliko tsy fiainany zany fa na mbola mety misy ary zavatra mbola tsy tafavoaka anaty ady ianao fa voavela heliko ianao de tsotra ihany ny teko anao fitafivanana amin'Andriamanitra ianao an'Andriamanitra ny sisa ka manentana anao ary androany aza velanao ho fatina ondry lahy no aterinao anao am'ty pasika ity ka raha mbola lavanao aorianan'izay ny ondry lahy mbola misy ao tokotany ao fa raiso fa rana mpanjaka no nalatsaka ho anao teo ambony azy fijaliana satria tena tianao Andriamanitra satria tena tianao Jesosy de raiso zany fa ho hitanao fa ho pasika fandresena sy fitsanganana ho anao ty pasika ity tianao Jesosy raha lasana babimalala za mino fa takatrao manomboka androany fa tsy misy
fanomezana tsara indrindra aza mitombo fanomezana hafa zany tsony ianao misy olona tsy mbola nahazo cadeau zany tsara be zany teo amin'ny fiainana fa za miteny anao androany Jesosy cadeau ngeza be ho anao ary cadeau anao maharitra mandrakizay mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay androany androany raiso mihitsy hoe misy zavatra ngeza be ny raisinao ny karan Jesosy teo ambony hazo fijaliana ianao tapaka ny ozina ianao sitrana ny aretina ianao mivoaka amin'ny fahantrana sy ny sisa fa reny nefa cadeau daholo fa le tena zavatra ngeza be mihitsy teneniko anao androany de zao no manina ho anao ny fiainana mandrakizay raiso Jesosy ho tompo tsy mpamonjy ny fiainanao asio vidiny ny raha nalatsana ho anao de raiso zany ikorina anatinao aza adinao efa mivavaka ianao aza mba adino za mangataka zany hoe Jesosy ny rahanao mandeha tontolon'ny andro tsika rahan'i Jesosy nge areny fitaovana ngeza be zay zao rehefa manao délivrance de ny rahan'i Jesosy zay tsy mila zany menaka sy ranon'ny Israely sy tsisy zay tsy mila zany fa ny rahan'i Jesosy no afafinay ny rahan'i Jesosy ny asanay rehefa manao délivrance misy olona fatorany fanaratsy afafina apary telefônina ary teneny fotsiny rahan'i Jesosy mahery zany mandeha tontolon'ny andro tsika voapetipetiny tsika ny andalana eny tezitezitra aman'olona sy ny sisa angataony rahan'i Jesosy alohany atory Jesosy adiovy amin'ny rahanao andeha hivoaka Jesosy rakofy amin'ny rahanao ny zanako isaky ny andeha hianatra isan'andro ametrahako tanana de rakofako amin'ny rahan'i Jesosy fa zany rehetra zany fitaovana sarobidy ary fitaovana tsy tatin'ny devoly zany rahan'i Jesosy ka matoky fa nampairanao zany tenin'Andriamanitra zany tarana kely ho ahy ianao tarana kely tsika tsy misy tsony fanatitra tokony nanafaka ny fahotantsika afa-tsy ny rahan'i Jesosy ny rahasoan'i Kristy ilay tsy takany volamena tsy takany volafotsy na zavatra mora simba fa ny rahasoan'i Kristy teo ambony hazo fijaliana ka de raiso zany ho voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika de faly any zaranao an'izany ten'Andriamanitra zany fa mialohan'ny hamaranantsika azy de faly be andro any n'olotra anareo mpikambana anankiray ato anatin'ny groupinay ato izay manana faniriana mba hijoro vavolombelona izy androany beta be moa fijona vavolombelona ato anatin'ny groupe ato ao ny olona sitrana ao ny olona manomboka tavavoaka tsikelikely amin'ny trosa sy ny sisa ka androany misy rahalahy anankiray mba hijoro vavolombelona amintsika eto androany de angatahako velominao am'izay micro anao rahalahy fa tena mangataka anao zany manasa anao androany hijoro vavolombelona ianao inona ary ny zavatra mba azonao ho tenenina androany ampaherezantsika ny olona rehetra rehetra zay meno antsika androany satria na izay koa ary de mbola eto mihitsy vao eno inona moa zany rahalahy ny vavaoanao ao de mangataka anao rahalahy mba hiteny fa raiky antsika ato anaty vidéo zany fijona vavolombelona zany mba hanomezana ny voninahitra an'Andriamanitra. Salama daholo tompoko ionja ihany avy eto Rissorangis Paris. Falmerapanao. Tamin'ity vola tamin'ity taona ity taona 2019 efa hatramin'ny atao hoe efa 3 taona zany nipetrahako teto France zay. Nangataka regroupement familial aho tamin'ny 2015 ary tena nangataka mivavaka tena mivavaka mihitsy tamin'Andriamanitra ary saorako be dehibe any radony nanasay niditra tato amin'ity groupe ity ihany koa ary saorako be dehibe any tompontsika Andriamanitra dia nanahary fa mivaly soa matsara Alléluia. favorable ny regroupement familial zay nangatako tamin'ny vavaka nasandratra tamin'Andriamanitra ka dia saorako be dehibe an'Andriamanitra zay ary saorako be dehibe ihany koa ny valiko izay mbola ny Madagasikara naharitra tamin'ny tao anatin'izay fotoana lava be efa 3 taona ho iaho teo ny andrasako an'ilay regroupement familial ka izao izy valy nahazo avis favorable somatsara tamin'ny préfecture de l'Essonne. Sotra betsaka rahalahy sotra betsaka fa na zay koa reto nataonao surprise mihitsy izy hijoro valombelona zay koa ary tsy nafantatra fa de voninahitra an'Andriamanitra zany fa rehefa nentina mibavaka ary ty rahalahy ty de zao ny zavatra mahafinaritra ahy hijoro valombelona aminareo le io nge ara lasana bavy-malala miainga avy any amintsika any atokan'Andriamanitra ty rahalahy ty anisan'ny olona niditra voalohany indrindra voalohany dohany tamin'ny niditra tamin'ny voananomboka ty zavatra ty tamin'ny janvier de naharitra teo foana de nivavaka teo foana
misy fotoana koa izy mampahery ny hafa de mitondra mbavaka ny hafa izay ampahirezako anareo foana fa misy valimbavaka eto za matoko fa isan-kerinandro ho asitsika vitsona vavolombelona loatra zay foana manomboka amin'ny laloby fitondrana mbavaka misy anabavy koa ijoro vavolombelona aminareo tsy haiko na ato amintsika ato zao anabavy io tsy haiko na ato izy io ao ianabavy Clarence avy ao ianabavy Marie Elisabeth avy ao sao de afaka mijoro vavolombelona kely amaranantsika amin'ny fotoana ao ve tafiditra manaraka angamandrado inoko fa tsara koa raha ohatra ka mizara ny hafalipoko ao ary miraso ihany koa atsika rehetrarehetra zay ato anatin'ny vondrona mba ho haharitra indrindraindrindra ny fivavahana ary miraso samy tahin'Andriamanitra daholo tompoko ao misaotra betsaka rahalahy ho avy fotoana sy maintsy mbola ionatsika tena anapahantsika gatao mihitsy zany fifaliana be zany de raha tsika n'Andriamanitra alleloia faly be aminao zay rahalahy de matokytsika fa fetomboana io fa tsy fefarana ary de ikoka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra rehetrarehetra ianao de mahereza zao tsika de angataka ny anabavy Marie Elisabeth tsika mba hiditra indray am'izao fotoana zao mba hijoro vavolombelona izy ity moa de anisan'ny olona mahery fo be atsika any Koety zany hoe lasa ohatry ny reniny reto ankizy reto ara-panahy mihitsy satria misy fotoana zao nisy ankiziny atsika de folo tany de anabavy Marie Elisabeth tonga de tena nandray mandrapa tonga kon tao anatin'ny telefona satria za sady eo ampiasana ihany moa za konina iny hoe misy olona mihetsika de folo de mandram-piomakomako izy efa tonga de tsy niandry an'izany fa tonga de nandraika mba mangataka anao anabavy mba tiaka anao hiditra androany mba hampahery ny hafa ihany koa am'izao inany mba zavatra tsaparina ny azonao vaovao tantaraina anay fijona vavolombelona any aminareo any Koety any satria amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay fanavahana tamin'ny fiainako zany zavatra tsy nampoiziko zany zavatra le niseho taminahy satria misy ravary zany izay zany ato miara-miasa ka izy zany samby isan'ny fiasany any amin'ny patrony any kanjo zany izy narary tamin'ny tany asany tany zany izy narary de avy temizay zany natsovan'le patron io zany le agence hoe alevy le piasa fa marary be izy afaka mitsatsy teny fa korotany ako izy izy raha jiaby an-trano simbasimba de iny moa zany fa naleny le agence nay zany le ankizy vavy ka rehefa tonga tamile trano misy anay zany le ankizy vavy de tonga de mienjika le aretina ka nieritreretiko zany hoe aretina tsotsotra hoe ohatra mafana ota de nakitra palpitation kaiky moa le izy zavatra devoly le sarona de iravony drapoko izy ka niatsangana izy fa ndeha mily zay izy andeha mango anay de tonga de nandray fanefana tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo satria zavatra tsy nampoisy faherin'Andriamanitra zany nanafaka an'io zazavavy io ka tia zany androakan'le fanany satana teo amin'ny zazavavy ka de voninahityan'Andriamanitra fa tena afaka le zazavavy alleluia tsika miteny izy lasa salama ary izy ranabavy sy ranadahy tsy tahaka ny taloha nahitako voninahitako any zazavavy de zazavavy malele misy atsimotsiny de zaza mieritrehitra hoe mba vita asa de raha ty zaza ty fa karaha olona tsy mavilavila fa de raha ny tompo fa miova lavitra ny nahitako anazy tamin'ny voalohany zazavavy tena natanjaka ary am'izao izy tena mazoto izy satria hita ny fanovan'Andriamanitra teo aminy ka deranan'Andriamanitra de voninahitra ho anazy rery any fa tena manafaka Jesosy Kristy raha mafy anao ka miantso azy tena mamaly izy mamaly atsika tsy mamela atsika horery na itomany fotsiny am'izao na sarany vesatra fa tena manafaka anao amin'ny ady sarotra izy ary tena manampy anao ihany koa amin'ny zavatra rehetra de voninahitra n'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra an'Andriamanitra de misaotra anareo de misaotra atsika mihina fa mbola misy aminareo aorinao hijoro vavolombelona satria nareo rehetra zay nandefa message taminay reny fotoana moa mandeha de izy menadary eny zany nisolo tena voalohany joro vavolombelona en ligne androany efa nisy koa moa ianabavy Clarence tamin'ny indray fidoranam-bavaka larobia de angatahantsika isy an'izay foana mba hampahirezana ny olona fa misy Andriamanitra meny vavaka eto amin'ny groupe-tsika eto ka de voninahitra n'Andriamanitra de mampahirentsika rehetra mifikira amin'Andriamanitra raisiny rahan'i Jesosy miovamy raha tsy fanao de mandehana amin'ny lala marina
raha izy Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao fa ny fiainanao tsy maintsy hiova ary ny tanjona de zao ho any an-danitrytsika iaina mandrakizay rehefa mialy aty ka voninahitra n'Andriamanitra de misaotra antsika rehetra na hatraneno hatramin'ny farany ny voninahitra de ho atolotsika ho an'Andriamanitra ilay tompony asa voninahitra ny ho an'Andriamanitra ry ihany de mametraka mandram-peona amintsika tsirairay avy indray alleluia amen.